Nirina Rajoelina, zay naniraka atsika, niantso atsika anatotosa an'izao fametrahana fehezam-boninkazo ho fahatserovana andro mahery fotsika tamin'ny tolona 7 Marsa 7,770 ka atsika kehitriny eto koa dia mbola tolona daholo tsika rehetra eto izao ary manafatra sy mampita mandrakariva ny filohantsika mba tsy ho adinoina fa ho tsahivana mandrakariva izay tolom-pahafahana rehetra ho an'ity firenentsika ity mba androdanana ny fanjanahana, androdanana ny jadona. Dia fisaorana feno no tolotra antsika rehetra. Dia ho ela velona ny tolona eto a Madagasikara ary ho ela velona ny firenentsika. Rehefa ny mpanao gazety no ho tapenam-bavana anaovana herisetra ohatran'ireny dia midikany zany fa fitondrana jadona. Tsy manaiky izay fahalalahana rehetra ary ny olona ny satany zon'olombelona dia tena manambara fa tsy azo sakanina izay rehetra amoaka ny heviny ankahalalahana. Izay olona manambara ny hevitra na mitsikera-kahalalahana tsy tokony orohorona na ampitahorona na anaovana herisetra. Fa nosihosena ny satany zon'olombelona zany ary fitondrana tsy mahatady demokrasia. Ny dikan'izany henatra eo anatrehan'ny firenena sy izao tontolo izao ny fihetsika sahala amin'ireny. Atao amin'ny mpanao gazety izay milaza ny trangan-javatra no ampiasana ny herim-pamoretana sy ny herisetra, ny herim-pitondrana, ny herim-panjakana, zahay dia manan-kina tanteraka an'ireny. Zara raha nisy olona tonga teto iny mety anton'izay fa tsy alovana amin'ny tokom-panafahana nefa tamin'ny vatana Farsa 47. Za aloha tsy nahita an'izay noentiny zareo teo na hoe zara fa nisy teo na tsy fa fiatsaram-bela tsy atao routine zany ny fitondrana. Routine io daty 7 dia andao